Fotoan-dehibe ihany koa ny tetsy amin'ny fitandremana FJKM Kristy Feizoro Ambatolampy tsy mahafotsy ny faharoa sy ny fahatelon'ny volana aogositra lasa teo ivon'ny fankalazana ny fahadimy-amby-efapolo amin'ny 100 taona ny fiangonana tokoa izany fotoan-dehibe izany. Notanterahana ny sabotsy ny alady lasa teo ny ivon'ny fankalazana ny fahadimy-amby-efapolo amin'ny 100 taona ny fiangonana Kristy Feizoro Ambatolampy tsy miafotsy. Foro marobe teny an-toerana ny solontenan'ny synodam-paritany Arivo Avaradrano notarihan'ny président synodal izay nitarika ny fanompo-pivavahana manontolo. Raha tsy aivina dia tamin'ny taona 720 sy 710 no niorina voalohany ny trano fiangonana ary tsy nitsahatra ny avao sy nandroso hatrany ny fiangonana nandritra izay 570 amin'ny 100 taona niorenan'izay. Hita taratra izany eo amin'ny fitombony isan'ireo kristianina sy ny fiatsaran'ny trano fiangonana. Ireo missionnaire avy amin'ny London Missionary Society na LMS moa no nitory ny filazantsara voalohany teny an-toerana tamin'izany fotoanandro izany. Ny teny fanevan'ny fankalazana dia nalaina tao amin'ny epistily voalohany nosoratan'ny Paoly Apôstôly ho an'ny fiangonana tany Korinto ka nitoko faha 5 ary ny andininy faha 7 tapany faharoa manao hoe miorena tsara aza miova. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa vita soamantsara ny fankalazana an'Andriamanitra no ny ivon'ny fankalazana ny fahadimy-amby-efapolo amin'ny 100 taona ny fiangonana. Ny firarian-tsoa dia araka ny teny faneva dia zao hoe kristianina miorina tsara amin'ny finoana any Jesosy Kristy. Tsy mbola mifarana nefa etoana ny ivon'ny fankalazana fa mbola mitohy ary amin'ny janoary 2024 no mifarana izany ka dia nitohy ny fankalazantsika an'Andriamanitra dia mbola hisy ny fetin'ny taranaka dia mbola hisy ny fotoana imbonan'ny sampana rehetra izay ho lazaina amintsika manaraka manantena ny fiangonana hatrany ho voninahitran'Andriamanitra. Araka izany dia mbola itony fankalazana ary mbola maro ireo hetsika hoentina hanamariana izany. Amin'ny famaranana ny fankalazana moa vao otokanana Antsangabato dia ny fandroana manontolo ny karô ao anatin'ny trano fiangonana ary mitetina 7 tapitrisa ariary izany asa izany. Ireny vavaon'ny finorenan'ny tompo-lasitako vavy no hanomezako fotoana anao indray ho amin'ny rampitso isoraka anao ihany koa nanaraka ny fampalalamba avao hatramin'ny farany ho amin'ny rampitso indray tsika amin'ny famehy fotoana eto velomaro tompoko.